Ny valo moa nididy zany a tamin'ny fahavalon'ny volana jona teo zany tamin'ny larobia iny a dia afaka zany aho a nafaly fitsarana daholo zahay telo lahy zany. Le telo lahy moa zany sursis fa zany no condamné zany a dia afaka nateraka zany coraine hoe foanany nididy tany miandry vazo iny a ary didina ny hamerenana ny fananako izay sezisena zany hoe didin'ny fanjakana zany a mandidy hoe averina amiko ny fananako rehetra zay sezisena sy reny fanafody izay noentiko andeha hitsabona olona tany Moronava ireny dia nodidin'ny fitsarana ho averina amiko zany. Dika zany fa matoa zany ny fitsarana namoaka an'izay décision zay dia mazava zany ny fitsarana fa olo marina aho zany. Na iza iapanga, na iza mety tsy ho faly amin'izay dia maneho zany ny fitsarana fa olo marina le coraine, tsy mpamosavy le coraine, tsy olona mpanao ratsy coraine. Fantaniana mipetraka azy raha ny foanany fitsarana ohatran'izay ara zany lay fiampangana dia inona zany ny tena tazona lay olona sy ireo zay nanao an'iny fisamborana sy fiampanganana iny ary taiza ireo ny nandray baiko le nolazainy hoe mialatsiny coraine fa baiko ty, mialatsiny coraine fa baiko ty, satria dia nitapena taratasy otra reny le dahalo reny mihitsy no masonay zany le sy taratasy fotsy reny dia misy taratasy fotsy dia alaina sary dia alefa media hoe io fa tratra nalena sary daholo le fanafody nefa autorisé ara-dalàna za ara-panjakana. Ministera ny fahasalamana manosony ny autorisation famotsabo amin'ny plante médicinale. Ny amin'ny fivavahana indray dia ny ministera ny atitany sy ny avy any amin'ny premier ministre ny taratasy afahako manangana ny fivavahana hebro eto Madagasikara. Izay mipetraka any ny statut anay ara-dalàna tsara eto amin'ny firenena. Fa rehefa nomena ny fitsarana atao miandry vazo io taratasy io dia nivonivon-do ny fitsarana hoe mialatsiny fa tsy misy helikao anefa kiaka fotsiny fa zay mibaiko. Zany tsy nanana décision ferme ho anazy mihitsy zany na hoe fitsarana naleo tena koa fitsarana tany miandry vazo fa tena ndray baiko zavatra fa tena mipetraka ngeda be dia iza ho aly na ny baiko ary iza le baiko iza zany lay mialina ny fanavotako ny malagasy mitovy amiko satria ireny vakoaka be manatona ireny tsy olona adala daholo akory na adala ka hanatona ahy na hanatona anay raha tsisy fatany fa misy vahaolana ho azy eo amin'ilay fitsaboana zay ataoko. Le olona managatra nefa tsy afaka manome vahaolana tahaka ny vahaolana omeko ho an'ny malagasy. Za manana solution omeko foana ny reny. Za ro teo nanao moka faminaniana tamin'ny volana novambra iny hoe tsisy cataclysme tsisy cyclone amin'ity fa ny fikorontanan'ny firenena sy ny tsy fandriam-pahalemana no be lehibe. Dia eo tsika miara mahita satria mivoaka gazety reny nisy tokoa ve ny cyclone ara tamin'ity mpaminany sandoka ave sa tsy mpaminany sandoka amin'izay fotoana zay. Ny cyclone nandravarava be ohatrany tamin'ny erotaona hoe tondradrano be ve tamin'ity. Zany hoe coraine rivolana zany tsy miteniteny foana fa ny azy zavatra ataoko dia mivoaka gazety foana reny mba ho pirofo fa misy vahaolana aty amintsika zany aty amin'ny coraine fa ireto be fialonana zany be fialonana dia rehefa natao zany ny fandaniana dia resaka politika izy politika maloto no nentina nantotonahy ary nanagadrana azy zany tany amin'iny miandro vazo iny fa dia nipolifolo fitsarana zany fa tsy meloko ahako tsisy idirako iny raha ohatra ka meloko ah dia gadra eritaona zany any amin'ny volana novambra vao afaka fa matoa zany aho nafaly fitsarana dia pirofo zany zay fa tsisy idirako mihitsy ny zavatra iny zany mpanavitra ny voaka malagasy aho ary mpitsabo ny voaka malagasy dia mandroso ny zavatra ataoko be dehibe koa ny olona manatonahy za tonga any amin'ny faritany reny tena tsy hainaina vahoaka be mihitsy dia lasa ohatrany misy fijery hafa zany anatin'izay anatin'izay ka iny zany dia hoe mitakilena tanteraka aho zany mifinganina ihany koa kanefa to anatin'izay moa zany dia hoe efa lalandrana hoe tambavinay mpaminany lehibe eto amin'ny firenena ohatrany tony koa ifigadrana reny zany ifigadrana ohatran'izay satria migadra hoe migadragadra ohatran'ireny daholo ny patriarka rehetra ao anatin'ny baiboly ohatra hatramin'ny Josefa reny zao migadra roataona tamin'ny zavatra tsy nataony fa voninkazo izy nefa dia lasa mpanapaka ny tany Ezipta. Ry Davida reny nenjehan'ny fanjakana koa rehefa izy mpaminany sy mpisorona lehibe koa fa rehefa avy eo izy lasa mpanjaka. Daniela reny natsipy tany andavaky ny liona dia voatsipy tany nefa izy mpivavaka be manana pouvoir be fa iveo nefa izy tsy lany liona dia ohatr'izany zao le misy na Jesosy manana pouvoir tic-tac doentana be misy Jesosy reny fa dia tapahana ny teo amin'ny azo fijaliana izy maty na dia nanana tic-tac do be mihitsy ary izy dia nyvonovono'ny olona fialam-pialana ny tamaina be mihitsy iveo ny tany anaty violon dia iveo ny fatsena amin'ny azo fijaliana maty fa rehefa aveo kosa izy vedety be tena lasa ny an-danitra izy zao tsisy tsy mivavaka amin'ny olona rehetra
midika zany a fa ny figadrana zany efa tambavinay io zany zay efa tsy mifirinaina amin'io fa dia lozan'ny olona fotsiny efa zay manao an'izy satria zay rehetra nanendrika ny mpaminany any nahita lozy ary tika miara-mahita tena miara-mahita ary ny mpanao gazety mahafantatra an'izany fa talohan'ny higadrako anie a ka tsy de mbola nisy loatra izany hoe tena korotana be teto amin'ny firenena sy izany hoe malavelona nanerana ny Madagasikara ohatran'io nisy le izy fa vitsivitsy kely tany ambadimbadika tany fa rehefa no gadraina ohatra taremiady vazo roa 420 no voan'izany tao voalohany fa rehefa nadoboka teny amponja amin'izay aho roa andro no taoriana nanadoboana amponjahy tonga de niakatra 20 ndray netsika ary nakatrina mihitsy lekôly tao miandro vazo mbola nigadra tao ihany aho nitatrerany Madagasikara mihitsy ilay malavelo lerany Madagasikara tsy nahitana fanafana le izy zany hoe arakaraka ny nanam-potehanahy sy arakaraka nanagadranahy dia voapirofo fa tsy zany izy tsy zany nanao an'izy fa mitatreran'ny Madagasikara hoe tonga zany le ozona tonga le loza ary nanaraka an'izay dia ny gouvernemanta zay nanagadra dia iniongana io korotana dia iniongana ary ndraram-pirenena dia vao maika mesahira zany vokatry ny fanapotipoteana mpaminany ny fanazimbazimbana fivavahana manenjikenzika fivavahana io ange nahitany tany amin'ny 3e république lozy fa nenjikenzehana fivavahana io ka ny fanjakana zao raha ohatra nahay tokony miara-miasa amiko izy fa de rehefa tsara fa asehoana reto sary reto nanao sorona izay a tamin'ny sabata sabotsy teo tany tendrombohitra soeranareo eto zany zay profo zay zavatra niseho tao dia misy ny secret be dehibe zay tsy azo ambara alohatry eto fa dia ny zavatra azoko ambara ary azonay ambara eto de hoe efa voatoko tamin'izao tany amponja mihitsy ary namanay efa nanao an'izay conférence de presse zay teto amin'ny toerana ty ary rehefa nisy nanafika zany manareo mpanao gazety reo io ambalavelona io anie ka tsisy dikany aminay mitsabo an'io io tsy hoe zavatra tsabona olona tsirairay fanaovana sorona le mandeha fotsiny io a amin'ny tapon'ny tendrombohitra ankatahana famelan-kevitra satria voaheloka ary voaozona malagasy voaozony Madagasikara fa nanagadrampaminany nanao tsinotsinona fivavahana ary napotipotika fivavahana nanendrika ny kokaina zay mpaminan'ilay mpahariny lanitra sy ny tany zay mpaminany tokana eto Madagasikara tsy va mihitsy le olana nefa raha tsy ny kokaina zay kokaina tokana de kokaina rivolala manao sorona ohatran'io mikoainka tena miantsony any an-danitra mihitsy iantso famindrampo zay vao mivay olana de revo tsara nefa manomboka etreto de manomboka tsokohita ary tsokoenina retrony zany resaka malavelona ary ety mandingana ny taranaka malagasy zay zanakitsika kokaina rivolala dia anisany mangoraka malahelo mihitsy mahita ny taranaka malagasy voaozona simba idiran'ny devoly ohatrany ary ety mandringana io a ry mpanao gazety isany ary valana retiny io a hatrany andafy misy tsy zavatra namboarin'olona takony ahoany reny fa reny zany atao hoe jiny afanany fandringanana na hoe jiny mandringana eto amin'ny firenena satria fenoozona ny tany maloto ny tany tena manao zavatra ratsy manao ody ratsy manao fiainana maloto ary rehefa kizy vavy kely manomboka eo amin'ny 12 ans 13 ans ka hatramin'ny 18 ans voan'io tsy mbola naheno hoe olona 30 taona ony vehivavy voan'izy tsy mbola naheno na olona 20 taona miakatra ony ka voa fa ny tena voa io dia akizy kely rehetra akizy kely mirangorango mivaro tena ny anaty Facebook mboridaridana ny anaty Facebook de idirany devoly le atranga ny fotra anaty Facebook de idirany devoly hatro amin'ny fotrany izy de tonga ao anatiny ao le devoly de manindritra azy eo de ny adalany reo no manimba ny aleny de koa ny rivolana no gadrainy sipoteny misy poema be misy moa zany hira efa mifolomy tany amponja-tany mba dia moka album vaovao a refoboako namohokira nataoko tany amponja-tany a de namorona momba ny zavatra zay ho avoakako zany amin'ny mpanao gazety satria zany hoe fantatry fa tsy maintsy hivoaka fa mba hoe mba mifoso tambavy aho zany tany mifoso tambavy le tambavy zany hoe efa tambavinay mpaminany lehibe itony a ny migadra io zany zavatra mampifirinana anay io fa io zany rehefa ohatra anao misy zavatra hoe misy zavatra hoe manahirana ny olona anao na tsy titiany olona de amronana dossier vetivety eo anao de efa tonga de migadra aloha efa tambavinay zany nirazam-be anay hatrany ambolohany hatramin'ny dadabe Abrahama hatramin'ny Mosesy hatramin'izy Davida Gideona reny gadra dolo Samsona zany nge nifatoran'ny Filistina tamin'ny tady be mihitsy gadrainy potritra hatramin'ny voamasony fa de rehefa nifizy manana zany Samsona zany manana pouvoir tic-tac doenjana mihitsy zany Samsona zany fa azon'olona samboana izy ary nefa rano potritra ny voamasony fa kosa loza nahazo andreo olona zay nanao an'izay zavatra ratsy tamin'ny mpanompon'ilay mpahariny lanitra sy ny tany tateo arinako daholo ny rehetra olona nisitaka tamiko ny akamarony reny io manangana judaisme hafa
io izaho nefa milaza araky ny lalàna ny fivavahana hébreo fa tsy azo asiana sekta na sampana ny fivavahana hébreo fa ny fivavahana hébreo dia tokana ary tsy azo zaraina tsy azo samatsamaha reny olona reny zany dia manenjika ahy reny matombo ny olona zany teny aho hoe sampoka aho dia manenjika ahy avy eo arinao izy zany manenjika ahy reny olona ireny ka matoa aho enjehana dia any aloha aho zany fa le olona manenjika avy eo arinao raha olona manan-katao le olona ka manana doctrine tsy miresaka doctrine olona tsy miresaka olona izy fa raha manan-katao le olona hoe manana tena manana hoe tena kokaina tokoa le olona dia miasa mahakokaina ohatran'izao ataoko zao mba hataony koa mba mandeha manao fisoronana izy mba mandeha manao ny fitsaboana sy matoa izy tsy manana pouvoir sy don am'izany dia za tsy miteny hoe tsy izy zany satria mba lasa mitovy aminy ihany raha miteny an'izay mavesatra be zay fa miteny aho hoe tsara ho am'voany hazo izy le tena voaositra be dia be nge nolaza hoe hitorina kokaine satria malaza be le kokaine malaza be le anarana kokaine am'izao ka be dia be ny olona mety hitonona am'izany fa eto nambarako hoe tsy rehefa manao akanjo lava akory na manao kravaty dia kokaine na zay manao be volombava mamapane volombava dia kokaine fa ny kokaine zany dia firazanana mihitsy izy io firazanana ary ositra ihany koa avy any an-danitra ary ositra io dia voaporofo amin'ny zavatra ataonao voaporofo amin'ny zavatra ataonao mahampisorona na mahakokaine anao marina koa ve ny zavatra ataonao satria reto ny fipetrapetrako aminazy raha ohatra zay zany no tia mitakina hoe inona porofo reto zavatra telo reto tsy maintsy anana ny kokaine manana andreo ara ve izy voalohany indrindra mpaminana izy ny kokaine na hoe nabi na hoe nivihi amin'ny hébreu moderne nabi amin'ny tena pretrany nabi ary marina ny faminaniana vokany tsy misy diso fa tsy misy an'izany hoe zaho filoam-pirenena raha piso kandro tsy filoha koa dia ahodikiko indray resaka tsisy fanodikindrina resaka fa tonga dia faminaniana marina ny vokany zay ny voalohany mpaminana izy ary marina zavatra vokany faminaniana vokany mpaminana ve zay olona zay ka marina ny faminaniana vokany faharoa mifandray amin'ny tontolon'ny fanahy miresaka mivantana amin'ilay mpaharilanitra sy ny tany ary tontolon'ny fanahany izay miasa ety amin'ny tany manao ny asa soa amin'ny olona zany mitsabo ny olona manao zay zany manala zay krisy ny zavatra tsy mety amin'ny olona amin'ny zavatra mamparary ny olona zay ny faharoa mpaminana izy mifandray tontolon'ny fanahy ary ny fahatelo farany dia hoe mahay tsara ny tontolo ny fivavahana hébreo sy ny teny hébreo ary ny tontolony momba ny drafitra ny fivavahana hébreo zay zany le olona vata zany hoe kokaina rehefa manana an'ireo don na famezy-pahasoavana anankitelo ka mba hanotanio izy mpaminany venao hoe fa zany olona teneninareo zany dia ozy izy hoe tsisy toy ny faminanina zany olona tenenareo zany rehefa tenena hoe koinarivo lala ge misorona tio zao sorona nataony tony alainareo sary tony efa aveo hoe koinarivo lala dia manao sorona mampisorona azy fa tsy hoe mpisorona fotsiny ambony fandrina hoe ambony sersa fa tena manao ny asan'ny fisoronana mihitsy ianao ka manao an'izay ve le olona zany manaporofona hoe tsy sandoko ianao dia ianao tena manao an'le asa ary misy fiatraikany le asa ataonao fa tsy hoe manao fotsiny